Onutrany arahaba tompoko raha ny foronana makany amin'ny herinandro dia mety mbola hita taratra eny foana ny orana tandrifin-droany mety arankotraka indraindray amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimony amin'ny Madagasikara. Anio ihany no mety ahazo orana ho an'ny akamaroan'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany fahatombanana ho maina kosa izay manomboka roam-pitso makany amin'ny faran'ny herinandro. Raha mahakasika ny fiforonana rivo-doza kosa indray dia mety hisy fiforonana rivo-doza ao amin'ny ilany atsinanan'ny faritra masina misy antsika ao any amin'ny faran'ny herinandro. Hatreto aloha dia tsy hisy rivo-doza mety akasika Madagasikara amin'ny tia herinandro ity. Amvinao tetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary Toamasina. Somary andrahona kosa amin'ny ankapobeny fa Isava miandalany ihany moa izay rehefa misandratrandro ho an'ny ilany atsinanana ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinanana. Ny faritra hafa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety mbola azo orana hatrany any amin'ny faritra Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny manodidina nosy Desambra moa saika hitoetra hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Oram-baratra ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, ny tapany avaratra ny faritry Menabe, mihitatra hatrany amin'ny faritry Iorombe, Anosy, ny atitany ny faritra Androya sy Atsimo Andrefana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona amin'ny tsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, morotsiraka atsinanana 13 hatramin'ny 12 degré ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananka 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe sy Betsiboka. Vinao tetry ny andro ny alarobia kosa indray dia saika mbola azo orana hatrany any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary Toamasina. Ho hita taratra eny foana ihany koa ny orana tandrifin-drahona mety arankotraka indraindray any amin'ny manodidina ny Samborano. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia tombanana hisy orana tandrifin-drahona mety arankotraka any amin'ny ilany andrefany afovoantany sy ny atitany atsimo Madagasikara. Iny ny faritra hafa kosa dia mijanona ho maina hatrany amin'ny ankapobeny. Vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 13 degré ho an'ny faritra anatiny, 13 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fatafakatra 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Menabe. Andao faranana vinany tetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay ny voamaraina aloha dia ny masoandro mibalika amin'ny manerana Madagasikara fa ny tolakandro kosa iverina andrahona tsikelikely mety arahana orana tandrifin-drahona azy izay indraindray any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany sy ny atitany atsimony amin'ny Madagasikara. Ny faritra hafa dia mbola mijanona ho maina hatrany amin'ny ankapobeny dia somary hisy tandrifin-drahona ihany aza indraindray ho an'ny morotsiraka avaratra andrefana. Raha mahakasika ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 10 hatramin'ny 13 degré ho an'ny faritra anatiny, 13 hatramin'ny 13 degré morotsiraka atsinanana ary 12 hatramin'ny 15 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ahafahana tanteraka mihitsy izany ny andro amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Tazantsika amin'izao fatafakatra 13 degré maripana ambony indrindra any Morondava, Malaimbandy ary amin'ny Androvazo. Dia izay indray vinany tetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy. Mame fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.